Manolotra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy toy izao indray ny mety toetry ny andro mandritry ny 3 andro ho avy. Ho an'ny 3 andro manaraka dia ny fandalovana rindrin-drahona na front misesisesy ao atsimon'i Madagasikara no andrafitra ny toetry ny andro. Azo vahana kokoa araka izany ny zavona vao maraina amin'ny atany raha toa ka hibantoerana ny masoandro mandritry ny atoandro saika manerana nosy. Raha ny maripana kosa indray dia isy fidina ny maripana ambany indrindra raha toa ka ahitana fiakarany ny maripana ambony indrindra manerana nosy. Toy izao ny mety toetry ny andro ho an'ny rahampitso sabotsy. Anorana tandrifindraona vitsy indraindray any Ambatosoa, Alalanjorofo sy Antalaha. Isy zavona vao maraina ny afovoantany sy ny atany andrefana ary atsinana nosy. Ibalika kosa ny masoandro rehefa misandratrandro. Ibantoerana tanteraka ny masoandro any akafa. Ho an'ny hariva kosa indray dia tombanana hitoetra trano ny orana tandrifindraona mahalana any Amaroantsetra sy Antalaha. Andrahoana vitsy na ibalika ny masoandro any akafa. Raha ny maripana voavinavina ho an'izay sabotsy izay dia 4 degré celsius ny maripana ambany indrindra hitantsika ao Fianaratsoa. 13 degré celsius kosa ny ambony indrindra ao Betsiboka ao. Ny andro ny alahady kosa indray dia isy tandrifindraona miserana ny any atsimo andrefana ny voamaraina raha toa ka mena ny andro ny any akafa ao aorian'ny fisavan'ny zavona voamaraina amin'ny afovoantany iray manontolo. Ny maripana voavinavina ho an'ny alahady ao Vakinankaratra no ahitana ny maripana ambany indrindra 4 degré celsius izany raha toa ka 13 degré celsius ny ambony indrindra izay hitantsika ao Maivatanàna. Ny toetry ny andro ny alatsinainy dia anorana tandrifindraona miserana ny ao Toamasina raha toa ka maina ny faritra sisa ary isatrany ny zavona vao maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo. Ahitana fidinany ny maripana ambany indrindra izay 3 degré celsius hitantsika ao Fianaratsoa ary 13 degré celsius ny ambony indrindra ao Maivatanàna no ahitantsika izany maripana ambony indrindra izany. Amarainantsika azy ary dia ny tany falitony rivotra. Nandritra ity herinandro ity dia nijanona ho atony ny tany falitony rivotra teto Antananarivo mandidina ny fetra ny OMS avokoa ny rehefa voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro ho avy no jerena dia vinavinaina hijanona ho anton'ny hatrany ny tany falitony rivotra eto Antananarivo. Izay indray ary ny azona tolotra ho an'ny androany manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.